misy vakan'ny soratra masina sika ry havana ary ny perikopa toko 7:70 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:70 Marka toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 ary eo amin'ny Hebreo toko 1:10 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:30 melohan'izany ry havana andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jehovah Andriamanitra tomponay ao satria nomenao izao fotoana izao indray hankanesanay eo amin'ny teninao Andriamanitra. Teninao no fanazavana ny lalanay, ny teninao dia fananarana ary fitahiam-panahy omenao anay ary hamaky izany izay tompo dia rakofo fananao masina amin'ny teny rehetra sy ny fivakin'ny soratra masina izay ho atao eto. Dia melo hava lalana ianao amin'ny fotoana rehetra anaovanay ny asanao Andriamanitra ary apetraka feno aminao izany teninao izany mba ho tenao aty amponay tsirairay avy ka ahafahanay indray miatrika ny hoavy sy ny fiainanay rehetra ety amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia omba anao aho, ary raha mita ny ona ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehatra aminao ny lelafo. Fa izao no lazain'i Jehovah, fa izao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny ray masiny Israely mpamonjy anao, omeko hoavitra ao Ezipta ary Etiopia sy Seba ho solonao. Satria malala eo imasoka ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko ho solonao ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa momba anao aho, hitondra ny taranaka avy any antsinanana aho ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra ilazako hoe avoay ary ny atsimo hoe aza azoniny. Alao ny zanako lavilavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany, dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady no ariako ho voninahitra. Dia izay noforoniko sy nataoko ento mivoaka ny olona jamba manamaso sy ny marenina manantsofina, ary hiangona ny firenena rehetra ary aoka hivory ny olombelona. Iza aminareo no mahalaza izany? Aoka ambarany amintsika ny fahiny taloha, aoka ho entin'ny vavolombelona ny hamarina azy, ary aoka hiaino ireo ka hiaiko hoe marina izany. Ianao ny vavolombeloko Jehovah sady mpanomboka izay efa nofidiako, mba hahafantaranareo sy hinonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy nisy hafa tao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko Jehovah ary izao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho ka iza moa no mahasakana izany? Toizantsika ao amin'ny Marka toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Soramandry eo ambony, nasitranan' Jesosy andralehilahy narary ny paralisisa tao Kapernaoma. Ary no niditra tao Kapernaoma indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana azy, ary izy nitory ny teny aminy. Ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary ny paralisisa ho eo aminy, izay nolanjainy efada. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny habetsahan'ny vahoaka, dia nanesorany ny tafotrano ny toeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra dia nampidininy teo amin'ny fandriana izay nandriny ilay narary ny paralisisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, anaka, voavela ny eloko ao. Ary nisy mpanorandalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana ilay ity no miteny toy izany? Miteny ratsy izy. Iza no mahavela eloko fa tsy iray ihany, dia Andriamanitra.
ary niaraka tamin'izay dia nahalala ny taom-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany eo am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe vao vela ny elokao no manao hoe mitsangana dia tao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka. Dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ny mararin'ilay paralysisa, mitsangana dia tao ny fandrinao ka modia ny antranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriny niaraka tamin'izay ary nialana teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izao izahay. Saranantsika ao amin'ny Hebreo toko 7:20 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Hebreo toko 1:10 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Finoana ny nanefan'ny ray aman-dreny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany didin'ny mpanjaka. Finoana ny nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanakavavin'ny Farao rehefa lehibe izy, nifidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotany. Nanao ny fanaratsiana any Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Ezipta satria nijery ny famalian-tsoa izy. Finoana no nandaovany any Egipta ka natahorany fahatezeran'ny mpanjaka fa haharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandreman'ny Pasika sy ny famafazana rà, fandrao ahatratra ny azy ilay nandringana ny lahamatoa. Finoana no nahitana ny ranomasina mena toy ny mandiha tany maina izay mba nandramany Egipta ka dia voatelina izy. Finoana no nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nodidin'ny fahafotoana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, mety